La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Kiondalana iray manamarika ny tantara Afrika Atsimo indray no niseho tamin'ity herinandro ity. Taorian'ny tsindry sy ny fizirizirina lava nametra-pialana ny filoham-pirenena Jacob Zuma mampiseho ny heriny ny parlementera any an-toerany. Asa hametra-pialana ve ny mpitondra eto amintsika raha matanjaka ny parlementera eto an-toerana? Efa tonga eto Madagasikara ary mihitatra amin'ny faritra maro ny chenille légionnaire, bibikely manao andiany izay mamotsika ny fambolena indrindra ny vary sy ny katsaka. Tsy mbola fantatra ny nahatongavany teto amintsika ary tsy mbola misy fanafody mahomby adiana aminy. Anarivon'ireo mponina nidina an-dalambe nilaza sora-baventy tsy manaiky ny fakana ny tanin'izy ireo androany. Trano 507 tafo ary mponina mihoatra ny 510 no tsy nanaiky ny fakana ny tanin'izy ireo. Manomboka androany ary aritra 2 andro ny andiany faharoa amin'ilay salon jeux vidéo izay karakarain'ny orinasa Orange Madagasikara iarahana amin'ny Kolo FM. Isin'ny karazana fifaninanana ahazoana loka maro ao anatin'izany. Farany any ivelan'ny teratany Rusy miisa 13 no voapangan'ny fitsarana Amerikanina ho voasaringotra amin'ny fanalambaraka ny Hillary Clinton sy ny fampandaniana ny Donald Trump nandritra ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina farany teo. Ny antsipirin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko falitafaraka aminao indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao asabotsy alina izao manasanao ampanajana tompoko lasy tompoko vavy anjo izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika kiondalana iray manamarika ny tantara ao Afrika Atsimo indray no niseho tamin'ity herinandro ity. Taorian'ny tsindry sy ny fizirizirina lava dia nametra-pialana ny filoham-pirenena Jacob Zuma nampiseho ny heriny parlementera tany an-toerana fampitahana amin'ny tranga misy eto Madagasikara rehetrany no tonga ho an-tsainy ny tanara vaovao hametra-pialana ve ireo mpitondra raha matanjaka ny parlementera eto an-toerana. Nantsipirin'izay taterina ao anatin'ny matoan-datsoratra. Copier-coller izay no teny isan'ny niverimberina betsaka indrindra nandritra ity fitondrana voalohany amin'ny Repoblika Fahefatra ity. Fakana tahaka amin'ny fanaon'ireo firenena vahiny amin'ny rendrarendra ara-politika samihafa. Fankatahaka amin'ny kabary, fankatahaka amin'ny seho ivelany samihafa, saingy isan'ny andrasan'ny maro ihany koa no hoe mba hakatahaka amin'ireo fomba fanaon'ny firenena demokratika amin'ny fanajana ny lalàna ve ny mpitondra. Tsy akalavitra isika fa nitranga ny tanany mason'izao tontolo izao tao Afrika Atsimo no atao ohatra. Nienjana ny raharaha tany an-toerana tamin'ity herinandro ity. Raharaha izay niafara tamin'ny fametrahampialany ny filoha Jacob Zuma rehefa natanjaka ny tsindry avy amin'ny antokony. Tery ny lalana ho an'io filoha io rehefa hitany fa tsy manana fahatokisana azy intsony ny antoko politikany nametra-pialana ihany ny tenany. Nanisy aza ny fizirizirina, fantany fa hiafara amin'ny fanonganan'ny parlemanta ny toe-draharaha raha toa ka tsy mametra-pialana izy. Raha io tranga io, mazava fa manaraka ny toromarika avy amin'ny antokony ny solombavambahoaka ny an-toerana. Mazava ihany koa fa mijoro amin'ny foto-kevitra iraisan'ny antoko ny parlementera. Tranga izay tsy hita eto amintsika, indrindra raha ity fitondrana voalohany Repoblika Fahefatra ity no resahana. Raha toa ka voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana ny tsy tokony hahafahan'ny solombavambahoaka miala amin'ny antoko na halany azy, hialana amin'ny fivadibadiana palitao. Ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany ankilany no nilaza indray fa tsy voatery manaraka ny toromarika ny antokony ny parlementera. Tahaka izay hatrany no nitondrana ny firenena, tsy hajaina ny mandat impératif, afaka mivadibadika palitao ny solombavambahoaka, manao izay tiany ny fahefana mpanatanteraka sy ny filohan'ny Repoblika rehefa avy ampanginina amin'ny alalan'ny vola sy tombotsoa samihafa ny solombavambahoaka. Ho an'ny firenen-kafa nefa voahajo io mandat impératif io. Toteny ny solombavambahoaka
afaka manasazy ny mpanatanteraka noho ny tsy fanajana lalàna ary atahorany ny filohan'ny repoblika. Mazava ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny firenena mialoha ny tombontsoan'ny antoko. Tsy mahagaga arak'izany raha mandroso tahaka izao i Afrika Atsimo noho ny fitandrona ny tombontsoan'ny firenena. Tahaka izay ihany koa no nataon'ny filoha zimbabweana Robert Mugabe raha tsy haivina. Ho an'ny Frantsay ihany koa ohatra, rehefa hitan'ny filoha teo aloha François Hollande fa tsy tia azy intsony ny vahoaka, tsy nanolo tena hilatsaka ho fidiana intsony ny tenany. Lesona azo iroson'ny firenena tahaka ny Madagasikara ny nataon'ireo firenena izay voatanisa ireo. Ohatra, na ho an'ny vahoaka na ho an'ny solombavambahoaka amin'ny fahasahiana mijoro, manoloana ny kolikoly sy ny tsy fanajana lalàna ataon'ny mpitondra. Ohatra indrindra ihany koa an'ny mpitondra amin'ny fahaizana mametra-pialàna rehefa lavin'ny nametraka azy teo amin'ny fitondrana. Fa tsy salasalana ny isian'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Hoy Seny, tsy famatorana ara-politika no tsy mbola ivoan'ny lalàna mife io fifidianana io hatramin'izao, ankoatra ireo kajikajy izay ataon'ny fitondrana ankehitriny. Izay no ampahany songadina tao anatin'ny fandarana Ankitsipo omaly teto amin'ny Kolo TV. Hazahoazany mikasika izay. Ny vahiny tao anatin'ny fandarana Ankitsipo omaly niresaka ny mikasika ny fifidianana sy ny tsy mbola namoahana ny lalàna izay fe io fifidianana io. Ny filoham-hevitry ny Seny Thierry Rakotonarivo sy ny mpikambana ao amin'ny comité de vigilance démocratique pour les élections Ivra Marjone. Tsy misy fisalasalana ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity raha ny fanazavan'izy ireo na misisika amin'ny kajikajy samihafa zareo mitana ny fahefana ankehitriny. Ho anay dia tsy misy intsony ny fisalasalana ary miezaka ny anentana ny sehatra rehetra zay voakasiky ny fifidianana amin'izay tsy tokony isiny ny fihazoazona na fisalasalana zay amin'ny tokony ofisiny ny fifidianana. Fa hanatotosa fifidianana antsika amin'ity taona ity, fifidianana filoham-pirenena no atao ary ho tanterahana mifanaraka amin'ny voalazana lalam-pandrenana. Ka izay fehezanteny telo nambaran'ny filoham-pirenena ampahabe maso izay dia adikana Seny amin'ny fehezanteny tokana manao hoe hanatotosa fifidianana filoham-pirenena isika eo anelanelany ny 10 ny volana Novambra sy ny 10 ny volana Desambra ho avy zao, efa ampiasaina ny vola ny efapolo lavitrisa izay meny fitoram-panjakana hanaovana fifidianana dia efa ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ka raha ho anay eo anivon'ny Seny zany dia ohatrany tsy ho azona hieritrretina ny emorana indray ka ilazana fa tsy hisy indray ny fifidianana na hoe fifidianana hafa indray no hatao. Raha sanatrika misy ny mety hoe ho fampihemorana mety dia inona ny toe-javatra izay mihitsy hoe inona le azo faritana hoe cas de force majeure. Iny zany aloha dia anjara ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mamaritra an'izay mety toe-javatra tsy azo anoharana, ohatra mety ho tsy fivoahan'ny lalàna mihitsy satria tsy hisy fifidianana ho azo atao na fifidianana filoham-pirenena na fifidianana solombavambahoaka ho azo tanterahana sy ho azo homanina akory raha ohatra ka tsisy ny lalàna amaritra andreo fifidianandreo. Any hoe tiako resahana dia be ary tokony hiasa aingana sy hiasa mafy amin'izany ny gouvernemanta. Io no tokony hifantohan'ny combat zany anatin'ilay izy hoe aiza ny lalàna tokony apetraka mba tsy hampifanolana raha sanatria mitranga ireo zavatra zay apetraka ny lalam-pandrenana. Ny fanemorana an'io na fomba retardena n'le publication n'le lalàna dia zavatra tsotra. Misy zavatra ketrehanao anatin'io izay atahoranao be dia be. Amiko zany dia hoe raha ohatra ny premier ministre manao consultation société civile na manao consultation na parti politique toy izay hoe inona ny ilaina an'le izy. Société civile tsy initiateur de loi, parti politique tsy initiateur de loi. Tao anatin'ny commission consultative niaraka tamin'ny Seny nafahana nanao izay zavatra ka exceptionnel zany. Inona no ampiarinao raha misy manao campagne eo, misy manao propagande eo, samborinao idinao ny tranitra ivelanao miforoforo le olona. Misy candidat manao campagne ataoko tsy campagne fa manao sensibilisation ny militant
zay tsy afaka manao izy satria matahotra hoe sao dia ho disqualifiena na sao dia ihany ka raha ohatra tena mifidy ny zavatra ara-dalàna mijery tokoa ny tombosoa amin'ny vahoaka zay hita fa mijaly sy misahirana amin'izao fotoana izao dia tsisy afa-tsy manafaingana an'le code électoral manao amin'ny fifidianana amin'ity taon'ity dia avelo ny olona anio ny tena safidiny dia hitantsika eo. Ankoatra izay, tsy famatorana ara-politika no tsy mbola amoahana ny lalàna mifehy ny fifidianana raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Betsaka ihany koa ny AIA mikasika ny fikarakarana, ny fizotra ary ny fangararana ny fifidianana. Misy amin'ireo solitena nisy ny eny fotony no mpiasa-panjakana, mpampianatra izay maneho fiandaniana amin'ny antoko politika. Nisy tamin'izy ireo no efa nesorina ho kosa ny filoha-hevitra ny CENI ary tokony hisy ny fanairana sy fampahafantarana ataon'ireo vahoaka eny fotony manoloana ny tranga tahaka izany sy ny mangarahara. Hatreto, na ny CENI na ny mpisehatra hafa rehetra samy manamafy ny fitakiana amoahany fitondrana ny lalam-pifidianana. Ny CENI izay miasa amin'ny lalàna 24 tsipika aotraotra 5 amin'ny fanomanana ankapobeny fotsiny ihany. Ny CENI izay miasa amin'ny lalàna 24 tsipika aotraotra 5 amin'ny fanomanana ankapobeny fotsiny ihany noho ny tsy fisian'ny fitsipika mazava hifehy fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka faharoa amin'ity repoblika efatra ity. Ankoatra izay, isan'ny nitondran'izy ireo fanehoan-kevitra ihany koa ny mikasika ny fahadisoana aotra 3 teo anivo ny ARMP raha mpitso anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao no hitondrana aminao ny mikasika izay. Fa araka ny fampahafantarana efa hitantsika mandeha amin'ny fahitalavitra dia arahana mivantana eto amin'ny Kolo TV raha mpitso ariva amin'ny 9 ora ny famelabelarana ataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mikasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Isy ihany koa ny fifanakalozana izay ho ataony arahana amin'ny mpanao gazety amin'ny fotoana io. Aroso amin'ny 7 ora sy 17 minitra araka izany ny vaovao eto amin'ny Kolo TV raha mpitso ary tsisy ihany koa ny fandaharana le journal de l'économie ho an'ny rahampitso manokana. Lafa mavao hafa kosa indray tsy mazava ny paikady izay entin'ny mpitantana ny Air Madagascar hitondrana io orinasa-mpanjakana io. Nampitaraina ny mpiasa hatrany ny fanapotehana ny orinasa amin'ny alalan'ny fanokafana ny abakabaka na ny fanampiana ny mpifaninana. Ny roson'ny tompon'andraikitra hatrany anefa izany nanisy aza ny fanoheran'ireo mpiasa ankehitriny ho fanekena ny tsindry izay avy amin'ireo mpiara-miasa vahiny dia sakanana indray ny sidina izay fanaon'ny Corsair. Lili Rapiata. Taorian'ny sakana nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny kompania vahiny Corsair tsy sidina mampitohy Antananarivo sy Saint-Denis mbola mitony ady ataon'ny kompania vahiny io. Fanomezan-dalana avy amin'ny aviation civile de Madagascar no ahafahan'ny kompania vahiny io manao io sidina voalaza io izay amin'ny sarany mora dia mora mihoatra ny an'ny hafa. Nomena fahazon-dalana nasarotra aza ny toerana anisan'ny kompania malagasy. Nanohitra izany ny mpiasan'ny Air Madagascar atsy aoriana noho ny tsindry ataon'ny kompania vahiny Air Austral nilaza ny anafoana io fahazon-dalana io ny fanjakana malagasy. Mitohy ihany anefa ny sidina ataon'ny Corsair izay milaza ny tsy anaikitra amin'ny farany orinasa io. Taoriana io filazana fanafonana ny sidina io tsy hita aloha ny toromarika hafa nataon'ny fanjakana malagasy. Inona marina araka izany no fanapahan-kevitra farany ho an'ny tompon'andraikitry ny fitaterana eto amintsika. Anatsahatra ny sidina ataon'ny kompania vahiny izay hita mamotika ny orinasa noho ny fatahorana ny tsindry ataon'ny Air Austral sa anohy ny fiara-miasam-badika amin'ny Corsair amonoana ny kompania malagasy. Mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny Repoblika ankehitriny no sady tompon'andraikitra voalohany amin'ireo fanapahan-kevitra ireo. Tsy mbola hita marina aloha hatreto ny finiavana marina anarana io kompania io izay eo am-pelantanan'ny vahiny ankehitriny. Raha ny hita aloha hatreto, fifanarahana indramam-bola amin'ny Deutsche Bank AG, London Branch ary ny TMF Global Service no ataon'ny fitondrana handoavana ny trosa baben'ny kompania Air Madagascar. Fanavotsitra ireo mpakan-keriny ariva ny alakamisy teo ilay teratany karana akilika samsenay nisy nakan-keriny tany Tomasina ny 12 andro lasa izay taoriany nanomezana ny teti-bola nangatahin'ireo mpakan-keriny no namitsorana azy raha ny fampitambavao hatrany. Tsy fantatra mazava ny sandany nangatahin'ireo mpakan-keriny ireo saingy raha ny fantatra tahaka ny natao tamin'ilay tompony tranombarotra Kalidasy ihany koa no nahazo an'ity teratany vahiny iray ity.
antapitrisany euro no nangatahana ary narotsaka tamin'ny konty any ivelany raha ny fantatra. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray anarivo nireo mponina nidina an-dalambe ary ny lanja Sorabaventy tsy manaiky ny fakana ny tanin'izy ireo androany. Trano 500 tafo ary mponina mihoatra ny 500 no tsy nanaiky ny fakana ny tanin'izy ireo tany izay efa novidiana ary ananana taratasy mazava. Raha ny fanadiadiany Gaetan Andrianatsilavo. Ny maraina teo nidina an-dalambe ary ny lanja Sorabaventy ireo mponina mihoatra ny 500 eto Antsahakely bypass antony tsy eken'izy ireo ny fakana ny trano sy ny tanin'izy ireo. Raha ny fanadiadiana natao, trano mihoatra ny 500 tafo no tsy maintsy miala noho ny fahazon'olon-tokana ny toerana. Olona niara-ny vidin'ny tany tamin'ireo mponina nefa no nahita lalana ambanin'ny tany ka milaza ho tompon'ny tany rehetra. Tsy ekena izany hoy ireto mponina izay nanamafy fa efa manana ny fifanarahana ara-baritra rehetra sy ny momban'ny tany. Ny zava-mahagaga ary nampametra-panontaniana ny rehetra ihany koa dia ny hoe efa nisy taratasy ny karakaraina saingy ny lazany teo anivon'ny domaine fa tsy hita ny antota taratasy rehetra momba izany. Misy vita masina ary misy vita tanana zany tamin'ny acte de vente izay nandalo teny amin'ny commune zao ny fitombokon'ny commune izay hitanareo ao manambara fa nandalo io izay tena vita registré zao zany misy fa nandalo tamin'ny registrement io zany efa nandalo tamin'ny registrement ny akamaroana rehefa tonga tao amin'ny domaine zany zay dia tsy afaka navita na inona na inona satria tao zany misy sakana ny antony dia ty hoe nalainy zareo tao amin'ny domaine ny boky sy ny kadastra makasika an'io tany io rehefa tonga ao zay dia ozy izy ny domaine hoe tsy misy an'ity tany ty ato lazay ny arovitra ny boky. Arak'izany, miantso ny mpitondra sy ireo manam-pahefana rehetra ny mponina eto Antsahakely bypass hijery akaiky ny zava-misy marina. Dia manasa anareo tompoko mba hijery akaiky fa vahoaka madinika izay ary nividy tamin'ny volanay mazava tsara ny atota taratasinay fa mba jereo madinika fa raha manao an'izany daholo manam-bola rehetra ho aiza ary ny afaranay madinika. Misy ny dingana natao nefa ohatrany nandamoka daholo ny zavatra rehetra ka antso farany ataonay vahoaka na Antsahakely izay nividin'ny tany mba anareo mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao satria miantony tronainareo efa mba nisy ny dingana natao mba tsy hitanay izay vokany ary miantso izay ka na inona mitranga eto amin'ny toerana ity dia tsy levitra izay na dia atao hoe miafara amin'ny raha mandrika azaka noho izany manentana ary miantso ny fitondra fanjakana izay mba hijery anay akaiky amin'izao fotoan'izao. Ny alarobia ho avy izao raha tsy haivina hiakatra fitsarana ity olana ara-tany eto Antsahakely ity. Ny olona milaza ho nahazo ny tany izay mbola tsy fantatra ary tsy naneho ny heviny hatramin'izao. Fa efa tonga eto Madagasikara ary mihitatra amin'ny faritra maro ny chenille légionnaire, bibikely manao andiany izay mamotika ny fambolena indrindra ny vary sy ny katsaka. Tsy mbola fantatra ny nahatongavany teto amintsika ary tsy mbola misy ihany koa ny fanafody izay mahomby adiana amin'izany. Gaetan Andrianatsilavo. Mihitatra hatrany ny toerana sy ny faritra ahitana ny chenille légionnaire eto Madagasikara. Raha tany amin'ny faritra atsimo, indrindra any Toliary no nahitana azy voalohany. Efa ahitana izany ny any Bongolava sy Vakinakaratra ary mitohy hatrany ny fiparitahany. Hatreto, tsy fantatra mazava ny havian'ireo bibikely ireo eto Madagasikara. Azo verina ho nentin'ny kantonera avy amin'ny sambo izy ireo, hoy ny tompon'andraikitra. Fiora fa nidirana teto zany nisy tafita teto le mety nanaraka sambo le izy tanaty conteneur na tanaty entana tany dia tafita teto izy dia nanatody dia lasa ary ny fitombony tena aingana be efa tany misy tafita tany amin'ny faritra Toliary iny amin'izao fotoana izao efa tia Vakinakaratra sy tia Moyen Ouest.
na ena manko dia mandeha hoe misy voangory mihinana katsaka le faritry dongolavina tsy voangory misy fa le chenille légionnaire. Ara-tantara tany amin'ny faritra mafana tany Amerika no nahitana azy sy ny fiaviany. Ny taona 1994 no nahitana azy voalohany taty amin'ny faritry Afrika, ary izao tonga eto Madagasikara izao. Isan'ireo firenena afrikanina nahitana azy Malawi, Zambie, Namibia, Zimbabwe, Mozambika sy Afrika Atsimo. Manimba ny voly, indrindra ny katsaka ny chenille légionnaire. Raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana, tsy ny katsaka ihany, misy voly hatrany amin'ny 20 potehiny ity bibikely ity avokoa. Raha ny fanazavana azo, tsy misy vahaolana fanafa ny manoloana ny fiparitahan'ny chenille légionnaire. Tsy mahafaty azy ny insektisida isan-karazany, fa piasan'ireo tantsaha mokatra. Midika izany fa tandindomondoza ny fambolena eto amintsika amin'izao fotoana. Na izany aza nefa, samy niezaka nitady vahaolana hoentina miady amin'ireo ny firenena nandalovany. Ohatra amin'izany ny fampiasana sakay sy lavenina, izay fomba fanaon'ireo tantsaha. Fa mialohan'ny ianarana toy ny fampahalalam-baovao dia ianaraka dokavaritra isika. Aorian'izay no hitondrana aminao ny mikasika ny vokatra lavanila eto Madagasikara. Ny vidin'ny makamba izay nahitana fiakarana hatramin'ny 3 alina ariary amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny jeux vidéo izay iarahana amin'ny Kolo TV, Orange Madagasikara, ny Alpha Project. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Fav et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. La grande sélection internationale de Vaovao, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Fankalazana manetrika Vaovao no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy. Ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra hevitra mahaitra azy. Miaraka amin'ny ambassadorany Aozoa, Samuelson, Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagasikara. Fety be an'ny Vaovao. Ilay fety be an'ny Vaovao. Fety be an'ny Vaovao. Tavaverina eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fiotazana lavanila loloatra manimba ny vokatra. Tsy mbola misy hatreto ny fampiarana ny lalàna ary ahina. Ito izany amin'ny taom-piotazana manaraka mitaky ny ampiarana ny lalàna sy ny fandraisana andraikitra. Mialohan'ny taom-piotazana manaraka ireo mpandraraha isin'ny fivorian'izy ireo. Amin'ny herinandro avy izao hitadiavana vahaolana maharitra mikasika izay. Ary ny fanadihadiany Michela Ranardzon.
Mipetraka ny lalàna mifeno fiotazana lavanila eto Madagasikara raha ny fanazavana azo tsy miatra araka ny tokony ho izy kosa anefa izany ho an'ireo mini mioty aloloatra. Lalàna manankely moa mipetraka ihany misy ihany ilay lalàna mipetraka hatramin'izao tsy azo tazana alohan'ny fotoana ny lavanila ka ny lalàna zany izay olona manao an'izay tsy araka ny lalàna manankely manditsara zao aty manditsara zao manditsara zao maly misy lavanila kilo tratra efa nalefa natolotra ny zandaro. Vokany tsy mitsaha-miaina ny vokatra lavanila eto Madagasikara. Raha toa ka 2 arivo taona isan'ny taona ny vokatra eto Madagasikara, raha ny fanazavana azo hatrany, ahina ny ainan'izany hatrany amin'ny 500,000 taona. Raha tsy ihany koa ny kalitao ary tsy masahana intsony ny fenitra taken'ny tsena iraisam pirenena. Raha toa ka 2,500 hatramin'ny 2,500 ny tahany vanilina taken'ny tsena iraisam pirenena, sara mahatratra 100 ny hita amin'ny lavanila avy eto Madagasikara amin'izao. Raha ny fantatra, izy ny fivorian'ireo mpandraraha eo amin'izay sehatra izay, ary hitovy avokoa ny fipetrany fiotazany amin'ireo faritra rehetra ao aorian'izay. Amin'io izy hanao arete moka lalàna izy ahafahany mampitovy lalàna rehetra eran'ny Madagasikara mikasika ny lavanila. Dikan'izay amin'ity taona ity mitovy daholo na ny ristour na ny lalàna rehetra arete nasional rehetra misy vanila mitovy daholo. Raha tsy ahirina niakatra ihany koa ny vidiny indrindra tao anatin'ny 3 taona farany. Raha toa ka $80 ny lavanila maitso efa nahatratra $500 ny efa voakarakara na ny vanille en gousse préparé. Ny farany volana martsa izao no hikatona ny taom-piotazana lavanila ny taona 2017. Iverina hisokatra kosa any amin'ny volana jona 2012. Fa mahatratra hatramin'ny 3 alina ariary ny iray kilao amin'ny Makamba eny an-tsena ankehitriny. Antony midiny rano ary kely ihany koa ny vokatra izay azo alefa eny an-tsena. Miaina manaraka izany ny fanjifana ity karazana hazandrano ity noho ny alafony. Mioramanitra. Marovoay, miandro vazo ireo no isan'ny toerana mamatsy Makamba ny tsena ny hazandrano Analakely. Vitsy ny vokatra avy any Marovoay tonga eto an-drenivohitra ka miakatra ny vidiny. Mbola mihidy ankilany ny ao miandro vazo. Ho an'ny ao miandro vazo ny 520 ny volana septambra ny rano no manomboka mikatona amin'ny ankapobeny izay misokatra 2 volana tsy aoriana. Izany hoe ny 520 novambra. Ho an'ny Marovoay kosa ny 520 desambra no mikatona ny rano ary ny 520 febroary no misokatra. Mialafo ny vidiny ity hazan-dranomasina ity amin'izao fotoana izao. Izao vidiny hatramin'izay nidiny rano dia lafo be vidiny. Nakanay anazy zao taloha eo amin'ny 75-70 dia tonga dia nampekarin'ilay olona 100,000 mahery any. Dia izay no mahatonga ny mivarotra ilay essence akany. Fa tsisy ilay izy fa vitsy ilay izy dia tonga dia asonotro ny tompony dia ianao fa zatra mivarotra an'io. Ilay kilianao koa izany efa zatra tonga dia mivatany eo. Dia tsy maintsy maka ianao na dia lafa raha mahazo kely izany dia izay. Misy vanim-potoana mampiena ny vidin'ny Makamba tonga eto afovoan-tany, izany hoe afaka volana vitsivitsy aorian'ny fisokafan'ny rano. Miakatra fa rehefa hoe betsaka indray izy dia midina ny vidiny. Ohatran'izay ilay izy. Any amin'ny Fevrier zao izy misokatra mbola majinijinika. Avril, mars, avril, mai, juin. Amin'izay indray izy efa milatsaka indray vidiny any. Satria betsaka izany ilay izy, misy be lotsiribia, misy Marovoay, misy miandro vazo, dia be da be indray izy amin'izay dia milatsaka indray nanaovan'ilay tompony azy. Miaina isan'andro ny entana alain'ireo mpivarotra noho ny alafon'ny Makamba. Tamin'ny fotoana nahamoran'ny Makamba ohatra, mahalany hatramin'ny 20 kilao isan'andro ny mpivarotra iray. Amin'izao fotoan'izao nefa zara raha mahalany 5 kilao anatin'ny iray andro. Miaina arakaraka ny vidiny entana ihany koa etsy ankilany, ny entana jifain'ny mpanjifa. Fa nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny arina fandrehitra eto Antananarivo. Ny firotsahan'ny orana tamin'ny toerana maro no anton'izany sy raha ny fanazavana mbola ampy hatreto ny famatsiana ny faritra samihafa raha ny fanadihadiana natao. Arahoary. Mangingina saingy misoko miadana. Mitombo hatrany ihany koa tahaka ny vidin'ny legioma amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao ny vidin'ny arina fandrehitra. Sarotra ny azona tsinjara ny eny an-tsena
raha mahandro sakafo anefa mamasaka azy ny charbon arivo ariary teo aloha ankehitriny mahatratratrany amin'ny 3 ariary vao mahavita mahandro sakafo indray manokana. Andro fahavaratra tsy voazao ihany zany le izy ny lafo fa isaky ny fahavaratra dia misy ohatr'izao foana ny faratsiny toetrandro ny lala dia maina izao samy tsara ny vidianany anazy. Taoriany fanondalovan'ny rivo-doza teo aloha tsy nahitana fiakaran'ny firy ny vidin'ny arina fandrehitra teto Andrenivohitra. Nanomboka ny tsy nirotsakorana lalana maro no simba sarotra noho izany ny fitanterana charbon antony mampiakatra ny vidiny tonga eny an-tsena. Raha 7 ariary hatramin'ny 7 ariary teo aloha ankehitriny 3 ariary ny ngony amin'ny charbon. Lafolafo izy amin'izao 3 zao nandefasanay amin'ny gony. Le atsinjara aloha ny tena betsaka mpanjifa amin'izao. Selonjato ny araky dia dimanjato. Tsy tokony aharitra ny fampiarana ny vidin'ny charbon lafo tahaka izao raha ny vinavinan'ny mpamongady. Ny faratsiany lalana ihany no isan'ny mampiakatra io vidiny io. Mbola ampy amatsinana eto Andrenivohitra ankilan'izay ny arina amin'ireo faritra samihafa mpamokatra izany. Ny valia zava-maneno iray isan'ny mampiavaka ny malagasy sy ny tantarany ny hevitra finosiny ny toerany eo amin'ny kolontsaina malagasy ireo indray ary no entina aminao anatin'ny fandaharana alalina rampitso amin'ny fitoro ariva iarahana amin'ny Michel Ranarjaona andeha arovetrany ny sombony amin'izay. Ny valia no anarana iantsony eto Madagasikara ny zava-maneno iray ny ela manerana ny nosy manontolo ka nahatonga ny malagasy hevitra azy ho zava-maneno tena iombona ny firenena tokoa. Ny valia dia toy ny sitara, ny bika sy ny habe ary toetra ny fitaovana enti-mandrafitra sy ny fomba ampiasaina azy. Isan'ny zava-maneno malaza indrindra amin'ny zava-maneno nentim-paharazana malagasy. Vita amin'ny volontsangana vaventy ny valia. Manana ny mahasamihafa azy amin'ireo zava-maneno hafa mety ho hita eto Madagasikara nefa ny valia ary ny voatra nanaraka ny toetry ny andro. Ny valia zany dia zava-maneno vita amin'ny bambo na hazo. Teo am-pendoany valia zany dia ny tenany ihany sokirina ohatr'izao. Izao zany valia torina ny tenany ihany sokirina zany natao ho tady-valia. Dia io zany ny valia teo aloha zany feo. Teny am-pendoana zany dia valia vita amin'ny bararata dia mivoatra araky ny fivelarana. Mbola voatositosika ny valia amin'ny lafin'ny kolontsaina na efa maro amin'ireo mpihira amin'izao aza no efa mampiditra ny valia anatin'ireo zava-maneno ampiasaina anaty hira iray. Miavaka ny valia ireo mpitendry valia ankoatra ny mahazava-maneno azy raha ny fantatra manana asana manampy amin'ny fanasitrana ihany koa ny valia. Fa eo amin'ny setra ny kilalaon-tsaina kosa indray nanomboka androany ary haritra 2 andro ny anjian'ny faharoa amin'ilay salon jeu vidéo izay karakarain'ny project alpha tohanan'ny Orange Madagascar iarahana amin'ny Kolo TV eny amin'ny gymnase couvert Korondrano no tanterahana ity hetsika anjian'ny faharoa ity salon izay natao hanehoana ny fahaizan'ireo tanora sy ireo mpikirakira ny jeu vidéo maneho ny talentany sy mampitombo ny fahaiza-manao. Tonga maro ireo mpankafy ny jeu vidéo tamin'ny ety androany ity nanomboka tamin'ireo ankizy hatramin'ireo olon-dehibe. Isan'ny karazana fifaninanana izay azahoana loka mandritra ireo 2 andro ireo. Ankoatra izay dia maro ihany koa ireo zava-baovao entin'ny mpikarakara sy ireo mpandray anjara amin'ity anjian'ny faharoa ity. Arao ny fanampanazavana. Afaka ambara momba ny événement salon jeu vidéo aloha izy ity sy fampirobodana ny resaka e-sport eto Madagasikara dia anjian'ny faharoa izao hatramin'ny rapitso ny farany ny rapitso ny tanterahana ny resaka final rehetra ny afaka lazaina be dia be nouveauté ohatra hoe ny resaka espace enfant ny scène sport ny jeu mobile dia ny game drama izay fahafahana amidévelopper jeu amina fotoana voafetra. Nahita FIFA 18 Tekken 7 Grand Turismo Dota 2 Pokémon
raha mpitso no tanterana ny famaranana ireo karazana fifaninanana izay karakaraina amin'ity salon ity raha antsika mivantana eto amin'ny Kolo TV amin'ny roa sasany izany hetsika izany. Lafy mavaoafa kosa indray dia toerana mitahiry antsary ny tantara sy ny kolontsaina misy eto Madagasikara ny musée de la photo na ny toerana ara-bakoka izany, toerana ahafahan'ny malagasy mamantatra ny tantarany sy ireo kolontsaina misy ao aminy. Fanadihadiana vetrany. Toerana iray ahafana mamantatra misimisy kokoa ny kolontsaina sy ny tantara malagasy ny eny amin'ny musée de la photographie eny Anjoy. Amin'ny endriny hafa indray, izany hoe amin'ny alalan'ny sary no anehoana ireo tantara sy kolontsaina ireo. Matatratra any amin'ny 5,000 isa ireo sary taloha, voavoatra amin'ny lafiny numerika voatahiry ireo. Misokatra ny tranom-bakoka raha ohatra nandritra fotoana rehetra izay izy 5 taona zao na piasa tambazotra serasera Facebook zay mba ahafahan'ny olona mijery dia mahita hoe misy an'izao ao anatin'ny misy an'izany karazan-tsary rehetra zany mamariparitra Madagasikara sy ny tantara Madagasikara azo raisina amin'ny alalan'ny sary ny tantara Madagasikara indrindra fa mpampianatra dia mpikariko dia mpianatry ny anjerimanontolo voaofana no manangona ny atotan-kevitra rehetra sy ny raha rehetra sy ny torohay mamelona an'ireo sary ireo fa noho izany dia raisinay hoe toerana ilainy ity toerana ity tsy ho amin'ny mponina Antananarivo ihany fa ho an'izay mandalo na gasy na malagasy na teratany hafa ihany. Mbola maro ireo malagasy no tsy mahafantatra ny tantarany sy ny kolontsainy. Ahafahan'ny olona rehetra mamantatra izany ny fisian'io toerana ara-bakoka io izay mampita ny tantara sy mampiseho ny tahiry ara-tsary miaraka amin'ireo kolontsaina mampiavaka ny malagasy. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia teratany Russe miisa 13 no voapangan'ny fitsarana Amerikanina ho voasaringotra amin'ny fanalambaraka ny Hillary Clinton sy ny fampandaniana ny Donald Trump nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Mizarazara ny hevitra ireo mpitondra Amerikanina manoloana ity raha ity France 24. Nanamafy ny ministera ny fitsarana Amerikanina fa tsy misy teratany Amerikanina voasaringotra ny zava-nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina farany teo dia nikasika ny fanalambaraka ny Hillary Clinton sy ny fampandaniana any Donald Trump. Rosianina miisa 13 sy fikambanana Rosianina miisa 3 no tompon'antoka tamin'io tsy fahaiza-mitantana ny fifidianana io izay no ampangainy ny fitsarana Amerikanina. Famitahana ny Etats-Unis fizakana zoam-pirenena nangalarina fanaovana osoka tamin'ny banky ireo no hiampangana azy ireo raha nitatitra hatrany. Tranga izay nampiazakazaka ny Donald Trump hanamafy teo amin'ny tambazotra Twitter fa tsy nisy ny firaisana tsokombakomba teo amin'ny ekipany sy ny Rosianina ary tsy nisy fiantraikany teo amin'ny voka-pifidianana izany. Misy amin'ireo tompona andraikitra ambony any an-toerana nefa no milaza fa sarotra ny inonan'izany fa ny filoha Amerikanina no maika anakatona ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Fa mialohan'ny sarana amin'izao alina izao tompo klasy tompo vavy andeha ofitsinina aminao ireo ampaham-baovao nisongadina tamin'ity androany ity. Efa tonga eto Madagasikara ary mihitatra amin'ny faritra maro ny chenille légionnaire izay bibikely manao andiana mamotika ny fambolena fa indrindra ny vary sy ny katsaka tsy fantatra izay fomba nahatongavany teto amintsika ary tsy mbola misy fanafody ihany koa hiadiana amin'izay. Anarivo ireo mponina nidina an-dalambe ny lanja sorobaventy tsy manaiky ny fakana ny tanin'izy ireo androany. Trano 50 sy 800 tafo ary mponina mihoatra ny 509 no voakasika ao anatin'izay ary farany ihany koa dia manomboka androany ary haritra 2 andro ny andiany faharoa amin'ilay salon jeu vidéo izay tohanan'ny Kolo TV FM eny amin'ny gymnase Kovindrano no anatanterahana izany. Izany koa tompo klasy tompo vavy no entina indray manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana fena ianao izay tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.